Fa ny satsy ny considéré ohatry ny tena mamany zany so. Teo zany ny fomba itadiavantsika anazy. Manina raha miantso polisy e? Aza mbola kivy lesy aloha. Ngaly ianao fa raha zany dia vita koa ny amin'ny zanakao. Tsisy raha rahiko an'izany fa ny tsy tafaty tsy tavelona zao no mampiasa ny saiko. Dada, tena manahy mafy ah. Ela be zany. Nao meno anazy zarazalako a. Nalaiko anao. Miaraka amin'ny zanako ao any. Firy sahanao? Efa nisavako tany amin'ny tranon'ny tonton didiko izy fa tsy any. Fa ahoana natala tranon'ny tonton Didi? Ary ohatran'ny normal ianao zany. Ohatran'ny normal ahoana? Ngaza tsy tokony normal. Stefan! Ferena lati! Zany hoe ilay izaho efa nihitany koa zany mahatonga andrimantany anazy misy azy. Keny e, misy olona eritreretiko any ihany mety ahita anazy fa tsy sura fa olisa. Tany amin'ny Stéphane izy ilay andro tsy nahitana anazy iny. Foana moa ny teny an'Andriana zany? Stéphane tsy natao akaiky tao no telefônina anazy hoe mela haingana atao an-trano taoko. Iala izy.
Tsy azoko mihitsy zany fa zavoa tsara mihitsy aloha. Lava be zany raha hazavaiko amin'ny antsipriana eto e. Fa ny soupçonnako fotsiny aloha zao dia mitodika any amin'ny Monsieur Edy, dadan'i Stéphane. Na zay sy prince koa raha nieritreritra an'izany tamin'izay sisy nanao fitadiavana. Fitadiavana? Fitadiavana momba an'iny? Fitadiavana n'olona namono indray aman-dreniny. Zavatra efa ela be zany fa dia mbola tadiavina foana hatramin'izao. Eny efa tsy izany ange zao aloha ny resaka. Bon. Raha ny fahazahoako an'ilay fitataina Stéphane tamin'iny aloha dia tao an-trano tao koa Monsieur Edy. Izany hoe prinsiasy izy irery izany no tao. Dia izay no nahatonga Stéphane natahotra. Satria tsy inona raha tena Monsieur Edy marina ny ambadika izao dia mety vita ny Mamono amin'ny prince aho. ny amin'izay indray aloha tsy haiko e. Raha izy marina ny ao ambadika izao raharaha izao dia i Stéphane koa zany complice iray amin'izareo. Tsy possible zany e. Stéphane zany mbola kely be tamin'nisy namono ray aman-dreny Prinsia e. Ka na mbola kely ary, mety efa nieritreritra, mety misaina kely izy, mety ny lehibe koa. Monsieur Edy nge dadany foana e. Dia ina ny ampianarin'ny olon-dratsy ny zanany, tsy ny ratsy ihany. Atao aloha joina misy olona izany. Edy faza amin'izay Ianako manapaka toromaso tsy. fa ianao ve angaty dia tsy miala saina mihitsiny lozanao mijanona ty foana. Tsy mba lasa koa ianao mandeha mikarakara ilay zanakao iny. Dia efa izay mihitsy ny fanaranay ka. Hoe mijanona miaraka aminy aloha Stéphane. Maninona? Fa ianao ve adaly e? Dia sahanao mana jana. Taminao niresaka ny infirmiera teo dia miteny anara Monsieur Edy ianao. Nga fantatrao Monsieur Edy. Fantatro daholo ny tantaran'ireny. Monsieur Edy, Tedy, Léonie. Léonie?
fa ina ny idira amin'ny mamako amin'izany? Mamanao Léonie. Ianao zany le tahiry prince a? Ahoana koa nefa taranao an'izany? Tantara be koa ny ianao zany. Ianao saisany navita an'izany hoe nitsaoka tamin'ireny sady tsy letra nataony ininona mihitsy be loha be. Tendrona anarako. Ny anahy efa fantatro. Zaho koa anisan'ny victime tamin'ireny fa ny situation nisy anahy dia hafa kely indray. Hafa kely ahoana? Ny tena débat-ndry zareo monsieur Dédé, kambana monsieur Dédé. Ha? Kamba monsieur Dédé, kambana monsieur Dédé. Monsieur Dédé somary tsara fanahy. Fa Dédé kosa tena dia volatsaka tany. Tsy mitsitsy an'izany hoe hamono antsika izany. Tsy ny hamono antsika? Azafady ohatran'ny andro Stéphane fa aiza izy? Tsoavy eo izy aloha. Ka niteny zavatra anay izy dia ohatran'ny tsy haiko mihitsy nefa Andriamanitra! Izany hoe Dédé zany iny saika hamono anahy iny? Saika hamono anao ahoana? Nisy tonga tao an-tranony zareo dia tsy haiko iny. Edy ve zany iny sa zany Dédé teneninao zany? Saika vonony dia torana tao dia tato any taitra. Tsy haiko hoe iza nitondra na tato, ahoana fomba natongavako tato. Monsieur Dédé zany. Monsieur Dédé tsy havita hamono izy zany. Dédé manko miforme lehilahy dia mbola kely. Rehefa vita mission dia vonoina. Fantatro zany dia tsy nanaiky opératoire. Fa mifantatro hoe ny raisiny zao dia Mikas Max. Mikas Max? Zao hoe haiko ny fomba hivoahana ato fa mila matoky an'andry. Za toky anao? Mila miverinao amin'ny chambre indrindra. Inona? Za rehefa nitsoka teo dia mbola hiverinao any? Ka zao le izy. Le infirmière nijanonao. Nefa ny lakle mijanonao aminazy ao aminazy eo. Lakle aninona? Ty lakle ty ve zany teneninao zany? Fa iza napitranao teo? Hey,
Indreo koa zany efa hoe tsisy idiran'ny Stéphane zany. Avy aloha izy androso. Androso. Fa tsy azoko. Inona le resakinareo teo hoe tsy misy idirako? Stéphane, mila vérifienao amin'izay zao zavatra izao. Ny andisy rehetrarehetra mitodika any amin'ny dadanao daholo. Ny dadanao no... Izay indray a. Efa miteny foana aho fa tsy ny dadako no namono ny ray aman-dreninao. Dia tsy izy koa no nakakeriny anao tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa tsisy zany dia iza? Tontonko. Ka mba amin'ny dadako. Aiza ny ahafantarako an'izany raha marina ny teneninao na tsy marina? Ka na ino ianao na tsy mino ianao, tsisy raha raiko an'izany mihitsy. Za efa saika maty indray no mbola omenao aretina doha amin'izany. Fa saika maty ahoana ianao? Stéphane. Sao le izy, za hitanareo io avy any an-trano. Dia niresaka tamin'ilay tontonko. Za amin'io tsy tonga saina mihitsy hoe izy io miresaka amiko io. Raha tsy mipoitra ilay tatouage, izay avy tonga saina hoe tsy dada ilay miresaka amiko. Fa aiza no misy tatouage? Eto amin'ny tendany eto misy tatouage. Izay ny hanavahana anazy tonga dia mora fantatra be hoe dada na tsy dada. Ary mety izy zany ilay nandalo tany ampiasana ilay tamin'iny. Oviana izany? Tsy tadidiko fa ohatran'ny efa elaela fotsiny. Dia niveko fa hoe Monsieur Edy dia nanontaniako momba an'ilay concours tao amin'ny ma. Dia tsara hozy izy. Nefa tsika ary tamin'iny samy disqualifié. Tena izy mihitsy izany. Tonton Teddy izany. Satria dada mahafantatra tsara hoe disqualifié tsika. Teddy? Fa nga Teddy ny anaran'ny tontonareo? Ie. Zary izany matahotra be mihitsy naka vonoan'ilay tsy vaniny iny. Maika efa piraitsy ihany moa izany. Izany hoe zavizavy zany zany zanaky Teddy sy Amanda? Dia aiza zany io vehivavy io amin'izao? Miasa tao amiko izy. Saika hoe hivady ary izy sy ny zanako. Za moa tsy dia makasitraka an'ilay hoe hivadian-zareo e. Izany hoe tsy hitako fotsiny izay fomba hitenenana azy. Ny tena marina, tsy zanaky Teddy io, fa zanaky Amanda tany amin'ny sisiny. Fa lasa tian'ilay lehibe ilay zaza, dia niraisiny sahala amin'ny zanany mihitsy moa zany avy eo. Maninona? Zanatra lahinao ve nanambady ny zanakao dia tsy miteny ninninona?
Tiana izany izao nataontsika? Faly mahafantatra anao, docteur. Feno. Tianao zany izy? Docteur Marc. Marika? Lehilahy nge zany? Faly mahafantatra anao, docteur Feno. Non. Izay aloha kifa za andeha. Mbola misy zavatra ataoko koa any an-trano tsiny. Any an-trano za Stéphane? Ie. Mahazotoana ra? Mazotoandry. Merci. Azafady raha ohatra ka somary ratsy toetra taminao ahy teo. Izany mantsy fa malahelo amin'ny prince ahy. Any ka izay olona rehetrarehetra izay hitako dia lasa ohatran'ny hoe suspect daholo. Dia ahoana zany izao natao? Raha izy izao teo amin'ny toerantsika dia hitany natao. Tena malahelo Stéphane. Efa firy andro izay izy tsy hita. Mbola tsy nahitana mangirana ihany. Janona ty izany androny. Io ansia. Tonga ihany le messageko. Malemy be. Ndao andeha.
Mieux. Okizaiky miora. Na za koa raha nge tena malahelo be anazy. Miora. Tena tiako aky prince. Tena babony tanteraka amin'ny foko. Tsy haiko hoe tena tiako izy. Tena tiako. Amin'ny foko manontolo mihitsy. Nefa za ohatra ny matsapa hoe mampifilafila anazy zany. Manino ianao no miteny an'izany? Ka nisy fotoana izay nandeha teny ny fotoana dia tsapako hoe tia anazy dia izy koa nefa lasa tiana dia nandeha teny any fotoana dia avy eo nefa za indray lasa niaraka tamin'ny Aïcha. Tena tianao prince a? Ianao ve mihevitra hoe ianao no nampifila anazy? Matahotra hoe sao dia efa tara nefa. Tena tiako aneky izy. Malahelo be anazy mihitsy azo. Eny e, prince koa aloha fantatra hoe tena tia an'lahy. Fa prince be loha be. Raha fantan'izao hoe ilahy manao an'izany tsy teny an'izany mihitsy izy. Tsy teny mihitsy izy hoe tia an'lahy zany. Fa masosotra amin'izy koa nge dia tena za ohatra ny tsy mety tafala amin'ny Aïcha mihitsy. Miaraka izay nefa ohatra ny tsy tena izay ilay izy e. Fa izao no teneniko an'lahy ninona mitranga eo amin'ny fiainana dia safidinao ny anjohanao. Prince nampianatra anahy an'izany. Izy mantsy zanak'olona sahirana. Na dia hoe mipetraka tamin-drery monsieur Iadza sy tompoko vavy nofy azy. Tsy nataony namenatra anazy mihitsy izany. Na nafotom-pisainana hoe na mahantra izy dia miezaka miala amin'ilay fahantrana izany. Vao maika ary iny nampiezaka anazy tamin'ny fiainana. Ka taloha zany ie efa taloha zany. Andeha hivoaka kely zay ry zay aloha. ay dia satria any olona anankiroa any akanjon'ny dokter Marika sy Fiano. Nareo roa
Evendry efa tonga. Efa vita koa ny sakafo marainana. Merci. Ataoko aiza aloha ty hitako ty vareraka be. Zay misy tsotra. Misesaka firesahana aminao. Niresaka tamin'izay Aïcha zay aho teo. Izany olo zany koa mahafantapatatra amin'ny prince aho. Dia mety hoe hitany koa misy anazy. Dia ahoana? Mitovy daholo ny valin'izay anontaniana rehetra. Hoe manatona ny tranon'ny Stéphane. Dia hoe? Hoe misy zandrangaha ratsy fanahy ratsy toetra be zany ao. Menaseny daholo izay olona hoe manelingelina anazy, hoe ho vonoiny. Inona? Tsy haiko hoe, nefa nieritreretiko a. Tsy nieritreretiko fotsiny zany, fa nieritreretin'ny olona rehetra hoe prince zany nandalo tany. Hoe nandalo any prince, tsy maintsy nandalo tany mihitsy. Dia mety izany olona izany nampanjavona ny prince ahy? Possible. Tsy maintsy makany aho. Maninona? Tsy maintsy makany aho zany e. Dia hoany ianao zany. Tsy mila mivoaka any ianao. Ninona tenenao eo dia za tsy maintsy makany manavitra ny namako. Tsy makany ianao. Ianao zany teniko izany ny ary efa aminao dia ianao. Tsy mivoaka any ianao. Yasina. Ianao ihany dia efa niteny hoe raha prince teo amin'ny toerako a, nanavitra anahy izy. Tadidinao zany entinao tany amin'ny mendrika saika namono anahy iny. Tadidinao iny. Raha tsy nisy anazy ny tsy ohatr'izao ahy e. Za tsy mila anazy amin'izao situation misy anazy zao mihitsy. Ninona tenenao eo za tsy maintsy manavitra anazy. Namako iny. Dia hamono tena koa zany. Fa izy moa mitenao fa maty izy sa maninona. Sady averiko aminao a, fa izy nanavitra anahy. Sa tsy hisy rarahinao an'izany mihitsy. Za tsy maintsy manavitra ny namako. Ianjana koa rena. Efa tsisy manaraka tsony. Tsisy ka. Manino? Tsy manino. Ohatra ndraiky. Raha matompoko avy eo amin'ny société Nessi, saika mba hiproposé zavatra aminao, produit. Produit. Alonga man hiditra dia azavaiko aminao bebe kokoa ilay izy.
dia ao anaty tsara ho ino ty zavatra entinao ty? Izy ty a shampoing le izy mety an-dramose mihitsy le izy tena sady hitan'ny ramose ankoatra mifanalavana volo a dia mety amin'ny hoditranao mihitsy koa le izy sady ninao zao rehetra ohatrany miofakofaka tena mety be aminao mihitsy le izy. Indrindra zany no tena tianao hatongavany? Mba mandraisanjary satria ianao mampiasa mahita vokany dia za koa mba malafo. Inona? Tena mahasoa anao ty zavatra ty. Be da be ny voka-tsoa azo avy aminy. Mandraisanjary. Ka ahoana mety amin'ny ramose? Ok ary, aleo za andeha rehefa tsy m'intéressé amin'ny ramose ary le produit fa. Nana be aho zany. Tiana nataontsika tsika ary tsisy vola tsonga. Zao tena hevitra tena mety be, tena mety. Ino? Elahy mampiresaka mpivarotra dia za maka dia avy antsika to dia mitsoaka be. Tiana koa no teneniko amin'izany. Elahy ve dia tsy ahito teneny ndao. Ndao ary. Halo. Salamu. Otrina kang? Otrina ka lawande? Mandat siri ba? Barang ka lawan rayam timu zan? Mandat siri. Okay. Katsaka tombo zany mbola voandroany sa fa maty? Madame, izy ko be maty ko mba jereo kely azafady. Pangalatra! Ianjana koa ndrika. Merci. Ianao koa ariko. Ty fa ty ratsiratsy. Ratsy mihitsy zany ny nenana. Ka za ve naka dia ditsika ho ny masoko. Ingo dia variana be tao ilay mpivarotra. Zao zany dia efa vita ny premier rendez-vous galantsika. Zao ve mba ny premier rendez-vous anao? Maninona moa?
Dad. Aisha,